Faly miarahaba asika rehetrarehetra amin'ity fankalazana ny andron'ny tanora fa enina amby telopolo maneran-tany ity amin'izao andro anio zao. Amin'izao fankalazana ny andron'ny tanora 224 atao amin'ny fankalazana ny Kristy mpanjaka izao. Vao sambany no anao izany sika interdistrict manamorona ny tapitanan'ny Faradofay. Ka izany no nanirahan'ny eveka ny ekipan'ny diocèse mba hitarika ireo tanora, ireo tompon'andraikitra interdistrict ampasinam-poana Soanerana, Manambaro Ranopiso, Chapelle Mariaky, paroasy Tanambao ary paroasy Katedraly. Ka anomana sy mikarakara miaraka amin'izy ireo mba hatotosa ny sakany sy andavany izao fankalazana nanomboka ny 2020 Novambra izao. Magnampy mikarakara ny tenanay mba ahafahan'izy ireo makatoromarika sy mandrindra asakany sy andavany izay zavatra tokony atao indrindra amin'izao fotoana izao fa somary sarotra no zavatra hatrehina nefa isaoran'Andriamanitra moa fa totosa ary agnatiny milamina izao fankalazana izao. Ho anay avy ao amin'ny diocèse dia manararaotra etoana ho asika rehetrarehetra manerana ny diocèse, ho asika tanora indrindrandrindra satria i Kristy no ohatra velona sika izay alansika tahaka izay arahisika. Indrindra moa ny soratra masina manentana antsika milaza hoe misangana fa ataoko vavolombelona ny zavatra efa hitanao ianao. Ka atao hoe zavatra efa hitasika isan'andro i Kristy ary tokony alansika tahaka ary arahasika araka izay mahamety anazy noho ny finoasika izay. Eto dia manentana sy mampirisika sika tanora amin'izao vanim-potoana izao mba sy roaroa saina, mba sy vilivily lalana fa hagnatevin-daharana, hagnatevim-pinoana hagnaradian'i Kristy. Ka de misaotra indrindrandrindra izahay ekipa amin'ireo distrika sy paroasy rehetrarehetra izay nanomana mankalaza an'izao andron'ny tanora izao satria iaraha manana sy an'ny interdistrict rery fa agny tany lavitra agny, agny amintsika agnatin'ny diocèse agnatin'ny agny isika district rehetrarehetra dia samy manomana, samy nanao an'izao andro ka dia mankahery asika rehetrarehetra engane mba hirosaka amintsika ny fanahy masina ka hitaraka asika sy hanome asika hery sy tanjaka ary fahasalamana amin'ny mahatanora asika ka ahafahasika miatrika ireo fiainana rehetrarehetra amin'izao andro iainasika izao. Hafatra ho asika rehetrarehetra, ho anareo ray aman-dreny, Ampio, Tantano, Tario, Toagno zay tanora manoloana an'izao fiainasika ankehitriny zao. Toroy hevitra sao dia hivily lalana satria mafy aminao zay fiainana izao. Indrindra koa ty resaka tambazotra sosialy ty dia agnisany misy zava-soa nefa misy zavatra rasy hitanay agnatiny ao. Ho asika tanora ihany koa dia mahaiza asika manaraka ny torohevitry ny ray aman-dreny ary mahaiza mandazalanja ny fiainana ankehitriny mba sy ho revo ny fiainana izao tontolo izao fa hifototra ampinoana hagnaradian'i Kristy hatrany.